Mi era bater, mas que é predado, já vou ter um portão. Presidão!
mitondra 40 taona nanosy lavalava azy ity tiako Madagasikara tia dia miorona tao anatiny hetaheta-bahoaka. Ary anisan'ny teny fanevany tiako Madagasikara tamin'izany dia minoa fosika. Namaly na tina na tsy tina, namaly ny hetaheta-bahoaka ny fijorony sy ny fitantanany tamin'ny alalan'ny filoham-panorinazy dia président Marc Ravalomanana na 10 taona nitantanana Madagasikara. Tantara tsy azo kosehina eo amin'ny tantara Madagasikara kosa zany ary razana. Nandritran'izay amam-polo taonan'izay niapotika ny firenena. Rosa very fanantenana ny vahoaka malagasy. Betsaka ny tanora mahay mianatra nandositra niaraka teto Madagasikara. Raha nandritra ny 7 taona ireo manam-pahaizana malagasy ireo niverina taty Madagasikara nandritra izay 10 taona izay nandositra. Zavatra ambarako eto amboana aloha voalohany indrindra dia miarahaba manokana ny antoko tiako Madagasikara sy ny filoha mpanorinazy nanangana ny vovonana firaisan-kina izahay miaraka. Miantony tompo dia tsotra ihany. Miantony fisiny vovonana firaisan-kina dia tsotra haka fahefana tompo. Somora izany fa ambarako araka ny lazaina mandrena teo tsy atao finona fotsiny fa atao amin'ny action ary manomboka ao aminay ny teram-pirenena. Mazava tsara le tenin'Andriamanitra nozaraina tamintsika teo. Tsy ampy fotsiny ny mino fa hitsangana isika, hijoro isika, hiesa isika, hafafaifana isika tonga nandritra ny fivorina 20 andro zay nataonay maro misy fangaran-dalàna. Niterena fotsiny atao mboletsa ny fandaniana ny lalàna rehetra. Amin'izao fotoana izao maro koa ny lalàna figaroam-bola atao tsotra zany. Tsy misy fitosana fa ambarako eto fantatsy ny vahoaka malagasy rehetra fa voafatotra tanteraka very faleovatena maha malagasy atsika lasa ny FMI Madagasikara. Rosa lezany ny FMI no mibaiko ny zavatra rehetra. Miteny ny FMI hoe manao conseil de gouvernement, manao conseil de gouvernement anciano, manao conseil de ministre, manao conseil de ministre anciano.
Belinda voafaty izy noho ny fahoriana misy eto Madagasikara, noho ny fahaverezam-panantenana eto Madagasikara, noho ny fijaliana eto Madagasikara, dia ambaranay solombavam-bahoaka ho fantapoko fakata-pirenena fa hijoro izahay amin'ny fomba rehetra. Izao tokoa mangasika. Arabaina manokana ny politika Madagasikara natratra izao telo amby roapolo taona misy izao. Telo amby roapolo taona nitarika ny président Ramanga izay arabaintsika manokana ihany koa anatin'izany. Ny politika ny rafitra teo anatin'ny toko fa indrindrandrindra ny mbofidy rehetra arabaina dolo anatin'izay. Telo amby roapolo taona raha tenenina amina teo ny isina politika Madagasikara. Fito taona isika no nitotra nahazo fahefana. Enambey folo taona isika dia nanohitra trano, nanohitra foana. Raha misy ny olona atao hoe matianina ny fanoherana dia isika tia Madagasikara ny voalohany. Tolona no nazahoana ny fahefana tamin'ny roa arivo izay milena ny tia Madagasikara. Fa tolona ihany koa misy faminaram-panjakana nangalana ny fahefana toepenatana ny président Ramanga. Mbola mitolona trano isika hatramin'izao midika an'izany hoe izao ny fahefana tsy azo moramora fotsiny fa tsy misy tolona tena tsy sarisariky fa tena maneho fahavononana ary ny finoana efa misy fa ny fanatanterahana anazy zany hafa. Ny stratégie rehetra arakaraka zavatra misy no ovaina. Tsy stratégie tamin'ny 2002 hoe tsika kehitriny. Raha misy fifidianana dia arakaraka ny fifidianana na stratégie rehetra ihany koa. Ka raha tsy voatsapa an'izay isika fa manao rodinina fotsiny dia sarotra ho antsika indasy fahefana. Izay zavatra teneniko izay ho antsika rehetra tao anatina toa ho amin'ny fahasakina ihany koa izay iray miararana antsika. Tsy maintsy manova famomby familja zany isika raha te hamomby ahazo fahefana zany. Kanefa zao ny fahefana ohatran'ny fisamborana valala ihany tsy azo fotsiny zao fa tsy maintsy indriniry. Tsisy ame fotsiny atsika fahefana iny fa menainareo fahefana fa izy koa mila mendrika azo fahefana ihany koa miala tao anatin'ny atoko zany. Ny teny manana mahasamihafa teo aza atolo aza atoso-botana amin'izahay aza ilikiliky izahay marina dia marina ary ho vehivavy manokana dia vehivavy tokoa no maro anisa areo foana ny ina teny an-dalana teny an'rehetrarehetra teny. Fa rehefa tonga ny fotoana mbola kastina dia vehivavy mivijanisa dia tsy manina makitsika batsika neny raha tea ombitsika dia miova stratégie meu ser capivado no resto. Para trabalhar, tadi asik kalau kamu sih langsung nampil sama mana dia jawab. Aku cari minum fungsinya dia misi famasi mana yang. Fere waktu dia tadi asik. Para sini saya kalau pilih di versi pilih. Tadiavam zany na atao anatina tokoary. Ka aveo ketony raha ohatra ka dia omby isika dia mila fifampitokisana aloha mametraka an'izany zavatra rehetra izay valeur nananany politika Madagasikara zay. Mila mametraka an'izany isika mila fampatoky fa ny fampitokisana tsy mandeha iny famerina réciproque confiance réciproque. Rehefa tsy misy fampatokisana sarotra miaraka manao zavatra
Rehefa misy koa ny faniliana sarotra manao zavatra ka mila regna daholo zavatsika rehetra mba hampahomby fa tsy andeharery fotony ary somba mabahoaka ka amin'ny tena rehetra fa fampitakizatsika rehetra mandeana fa tsy mandeharery raha tsy misy ho ihany fampatokisana sarotra be mitarika olona fotsiny rehefa miantso koa dia mamaly anokika anareo fa tsy miampahany fotsiny sanatianao hafanefitra zany rehefa nisy zavatra ntranga tamtolona zay natao afaka anisany ngeza be itsika fotsy fa tsanitsika tsara no somba vahoaka iety ny alolarina teny nosamborona nananana immunité azy tia mambarana zany tsy immunité no maharo atsika anisany nananana azo ampiasainy zany fa rehefa tenao ny ataony izy na manana immunité no na tsy manana immunité sambony foana fa firaisankina rehetra firaisankinantsika rehetra no mahatonga atsika any tanjona zay fantatsika zavakana Nakapam'izao fa tena taona ny tokotima naorona zao mihetsiky am'kefikelika dia anareo koa mpikapanao anaty zany atoky zany eo ny anareo no manakazana mafy sy arina amin'ny larana sy andraikitra misy andraikitra ray azy miarakatsika reo misotra président ny fitenenana tsy ho lava ny resaka fa misotena ilay politika madiny tena koa ampanatitena maray anjara fitenenana atao anatin'izao afakanazana izao mazava tenao président lanonana afakanazana tsy eto izy tia lanonana kanefa iarahantsika malala fa misy ny fahorina ankoatra ny fahorina fafantatsika moa tatoako zay dia misy vaoka malagasiny koa mahery ny valopolo-isanjato ao anatin'ny fahorina tanteraka fantrana lala de lalina sy lany koa koa amin'izay fotsiny lafiny fantatsika tsara valopolo-isanjato ny vatany olombelona dia rano fantatsika koa fa rano no aina misy zavatra mahara président sika rehetra zay manarika tao amin'izao fotoana zao dia milafiny rano raha tsy resaka fotsiny fa tsy jiro sy rano malagasy 10,000 malagasy ihany no misitraka rano eto Madagasikara 7,000 sekoly eto Madagasikara sy hopitaly dia tsy misy rano fisotro madio manaraka zany ny jiro fantatsika tsara fa ny jiro no manosika rano amin'ny resaka surpresseur sy ny pompe-à-eau sy ny technicien mahay tsara izay fantatsika koa fa ny rano dia sady fifaliovana fanadiovana ary lafiny ara-pahasalamana sy ara-tsakafo dia ilaina ny rano tokolasy tovavy amin'izao fotoana izao misy olana lehibe ny jiro sakalo malagasy ny taraina ny tababe piasa ny jirama ny afaka pitapeto amafoana ny politika maditena amampikafana ao anatin'ny vonana firaisakina ary ihany koa amin'ny lafiny fanoherana dia mitodika amin'ny piasan'ny jirama tena fa tsy mpanao politika rehetra tsy ny atao politika rehetra kory dia ratsy ny arahita ny fanambarana zay nataon'izy ireo ary dia mitaraina fa dia misy moa zany mpanao politika amin'ny politika avy any lafiny anankiray dia milaza ary torabato ny piasan'ny jirama everina ka tsy mety zany ary tsy mety zany tsy ny piasan'ny jirama akory ny tokony koratsika vato fa ny fitondram-patakana tsy mahafikazy farany ngamba président vasolavabe teny koa dia misy firenentsika malagasy ny hoe matotory mananadidy fa isika tia fanoherana dia somary mandimandry mananarikana tsara dia tsara ny resaka vina hatrany fitaombakolo sy roa arivo président fa izao sodela loatra izao tsika marara misy teny makoky eo président ny hoe tsy milava tanana tsy milava lefona fa izay dia magataka mihitsy aleo rahatsika mba tsy maraiky lehibenana tsony tena aleo tsy maraiky lehibenana tsony tsy maraiky lehibenana tsony satria ny vapolampo rehefa tsy miteny dia agnireny volona izay izy ny vapolampo rehefa tsy miteny dia agnireny volona izy anefa mahasambyteny président zay manana immunité ka mafisy no teny namana mpanamotsaina clémence teo reo la solombavam-bahoaka reo la solombavam io ianao dia matofolo eny fanoherana ao amin'ny atelier-perene dianareo manana immunité
Izany akory tsy vita zay tsy anao manao zay ary zay vitanay tompoko mpanolotsana tanàna be tanàna le mbofidy mifanoerana ny ankapobeny fa reo ianareo manana immunité manateny izay tarito le izy ao arinanareo zay tokoa farany tena farany angamba dia hoe misy fitenenana fitenenantsika malagasy hoe misy farany zava-rehetra dia misy farany zava-rehetra zay zao tsisy farany zany magaika tsisy mamarana azy amin'izay tena manana fitiavana ny Madagasikara tsy rozava hoe tiako Madagasikara dia tia ny Madagasikara ary rehefa tia Madagasikara dia tia mivoaka malagasy noho izany tao amin'ny 20 taona mahery no nijoroany tiako Madagasikara no nitenenantsika hoe anagana firenena vanina mbola tsy tafatsangana le sambo noho izany tsy maintsy miara-miaka antsika ary noho izany tsy maintsy ataotsika hofanilo hofanazavana ny afisika ka anaiky ny fampantonaingana amin'ny Madagasikara amin'ny indrindra amin'ny voaka malagasy tsy hoe tsy ilazany hoe rosy fampantona maika satria le olona fa tena manontany nareo mijery areo afatatra ohatsainareo dia hoana zany natao dinona zany inona mietsika dia hitanao avalazaiko hoe manana paikady isika fa dia aleo aloha tsy hotenenina deo ny zany rehetra hita ao manjary hita sasany telo amby 20 taona lasa zay ny tiako Madagasikara dia teraka avy amin'ny vina ny raisany rehetra hitako aloha misy ao zao mahita ny Edouard tsananany inonga Edouard avy any anina moa misy anareo dia akaiketsika zao anateko io Un peu flou. Un peu flou. zay flou niaraka be misy atao voalohany ape flony tianareo zany ape flo tena zava-dehibe misy zavatra ny ranay telo amby 20 taona lasa zay dia niaraka niasa zay roke zao i olga enany olga io olga eny satria izy io mbola tsy mpanao politika mbola niasa tariny zina tarina tsy rapino aty lasa nanampy izy satria ilaina teknôlôgy tsy na fa tsy hoe olona mpanao politika tamin'ny naterahany fa vo natao hoe andao aloha anao politika tio dia nety tsara kabray mazahoana anao toerana fa tena betsaka zavatra vita amanomboka zao netsika hijery an'ireo tanora satria aveliko indray manana anjara ngeza be misy vehivavy sy ny tanora ary zay ny andro ny tena nijerevana tamin'ireo firenena hafa zay naleo voatoka tamin'ny talata satria nijery an'ireo firenena any ivelany mijery ny tany nandritra zao taona maro zay niatika fanampy isika niatika onja mahery dia mahery nisy tao sasany deritrery hoe tena pitehina idola fa nanao le ragaty dia detika ny teniny teo never give up zay tsy alona ny tena zany dia gasy sy miravoravo tanana tsy milavolefo tena mahainareo tsy milavolefo zany tsika tsy milavolefo tsika fa inona natao tsy maintsy maka an'ireo tsika ho namana tsy ampitsony isika rehetra mpanao politika eto marina fa tonga maro reto fa tsy maintsy naka namana venivelany reo firenena afrikanina sy ny firenena europianina mba jerevo azy fa tena lasa jisy dia hoy izy zareo volony zay anampy fa mijery le paikady vaovao aza matavana reo fa ho avy reo samby afrikany zany zay ta voalohany tsika voalohany losy tsy maintsy nivaina ny paikady ary tsy maintsy nanatona an'izy ireo dia hoy izy zay ny antony mahatonga anareo zany hoe nareo tsy nanao fikarohana hoe izy am'ireo miaraka aminareo reo no mamatika isika babaka zay moa izy zavatra voalohany atao indrindra satria raha misy zay io le sondoraireo sa sy raha zay mamarana azao zany ary fandio ray tamiko mapoty ainao tsara tena fa mahina fa jamba teo iny nandrindra zay taona mavay zany niakika fanampytsika teo niaika ny ao hoe nandina fitotaontsika navita nanova ny fiainana mianaka ny zany tena mafy ireo fanampy geda be tsy maintsy mampianatra ny zanaky ny malagasy
tsy maintsy tena roa amin'ny sivifolo isan-tato malagasy reny zany hoe mianaka dao ny ankizy afaka CP dia rehefa avy eo a ny tany an-trano lanjam-bola ambony dia ambony tamin'izany zao tena miposifany mpanao politika rehetra tsy maintsy atao tsy hiverana anasandro ary tsy azo miziriziry amin'ny hevitra fa tsy maintsy flexible na souple mba ahafahana miaina zay zany le atao hoe capacité d'écoute fahaizana miaina ny hafa ka tandremo aminareo iteny reo vareo miaino tsara iteny reo fahaizavada be misy manana feo hafahafa dalava manana feo hafahafa dioza zany reo fiteninareo any amin'ny sady mihoatra lavany zany tena fa ny amin'ny assemblée zay fa tsy amen'ireo fitenena zay nienan'izy reo malitatsy raha fotsy mahay ohatra zany nareo fa tsy maintsy ataontsika mafy zay fiarahana rehefa avy eo tena nisy ary maro zavavitany sombady hoe aminareo manomba fampilobonbonana eny ambanivohitra io zavatra tsy maintsy maika dia maika hoe zareo ambanivohitra samby ambanivohitra dao tsika izy tia efa roa amin'ny sivifolo isan-jato voaka malagasy ambanivohitra dao dia daka fotsiny rehefa tianany mody manao akanjo fa ambanivohitra dao nay rehefa teo mihisaka aminany fanany hoe zay mba voakavoaka rafitra ny volana RDM ianareo filoana tokorehetra zay manatrika eto ianareo romboafizy sy olom-bavahoaka ao anatin'ny firasikina sy ny tanàna ary mpanotsana tanàna zay manatrika eto ianareo mpikatroka rehetra manerana Madagasikara zay voasotena eto ao anatin'ny atoko tiako Madagasikara hampibafé vice président Margareta tena bobotaona ny atoko tiako Madagasikara raha olombelona zany dia ao anatin'ny fahatampanatateraka ao anatin'ny tanjanatateraka ary ao anatin'ny fahavatorana tateraka amin'ny fiatrehana araram-pirenena koa ao anatin'izay indrindra dia matao filoha no iarabaka manokana ny atoko tiako Madagasikara amin'ny anarana ny andriamatoa filohampirenena teo aloha Rajaonarimampianina izay filoha mpanorona ny atoko hevavao Madagasikara sy andriamatoa Rivarakotovao izay filoha nasionaly ny atoko hevavao Madagasikara sy mpitambana HVM manerana Madagasikara tokonazytovavy tsy voateny koa satria ny HVM moa zany ankoatsy ny manafirasakinanay dia mpitambana mpanorona ny vovonana RMDM koa izay dia makasitraka ary miarabaka tokoa anareo amin'ny alina zany vovonana zany ny atoko politika toko dia natao hampafahefana mifahefana rehefa azo dia natao hampandrosoana an'ity firenena zay misy antsika ity izany tokoa hoe zavatra misety tsy zany zavatra misety fahatelo ambinipolo taona moa ny androany dia fiarentsolo natao voalohany natao filoha maleo mamarasana mampitabe nareo amin'ny fiatrehana raharam-pirenena satria mila antsika ty Madagasikara ity mitady antsika atoko politika ity firenena raha ity izany indrindra no mahatonga ny anjoro eto dia natao filoha inareo atoko tiako Madagasikara satria politika tanteraka ny firenetsika sy mainy reto tananareto ny firenetsika ampahantrano retonnareto ny malagasy praitanaazanantsika vonoinona reto koa le sika tokonazy mivady bonao eketsika mizany mety amintsika mizany poteny zareo sy ampialina heza ao ny fambolena ao ny fiompiana ao ny fandaranara zay misany rehefa ifamtany indrindra tsotereny fa efa voalazany président Babaka eo miresaka jirama nandrasan'zareo politika misy ny jirama zay vovain'zareo ny sakan'ilay jirama tsy mety zany tokony tovavy indrindra tsotereny tsony mifanitsakitsana na lalàna velona indrindra mifanitsakitsana na lalàm-panorenana dia tiavysikakera zany tokony tovavy
Efaranao isika tamin'ireny hetsiny voa hetsika fosy tamin'ny roapolo sy arivo reny. Efaranao isika tamin'ny antso sy famalina ny hitam-bahoaka. Efa nijoro isika tamin'ireny hetsika maro samihafa reny efa tsy ampy izany. Tsy ampy izany fa mbola mitady antsika vahoaka Madagasikara matory ny firenena hanarana lafitsy amin'ny Madagasikara matory. Mitady ianareo solombavambahoaka, ianareo bohidy atao anatin'ny firaisankina sy izay ao anatiny fiarahana maro samihafa mifanarina anaty Madagasikara ty. Tsy mbola mandroso Madagasikara fa milarina. Izany indrindra mahatonga antsika mitambatra. Izany indrindra mahatonga ny SVM ao anatin'ny firaisankina manao antsoambo izay tompolaizovady. Andao tsika hiaraka, andao tsika tambatra, andao tsika mampiaraka anambatangely izay anatsika satria mila antsika Madagasikara, mila tanora Madagasikara, mila vehivavy Madagasikara, mila mpanao politika Madagasikara, ary mila antsika rehetrarehetra mitambatra Madagasikara satria tsy azo engena tsony tompoko ny zavatra misy amin'izao fotoana zao. Zay mahatonga ny ateny hoe mila manova mpitantana isika eto Madagasikara. Isindray moa teo hoe roapolo sy arivo tsy ampy malagasy tsony zao tokolazy. Manainga antsika kiraikina, manainga antsika mitambatra satria manana mpitandro antsika eto. Betsaka moa ny mametraka vanonkanina hoe fahoaiza antsika eto. Iza no mitarika itsika reto mitarika ny famivana zao apetratsika ho anty Madagasikara. Madagasikara zaho zay solon-tegna ny faritra province ex-province enina avena Tamatavy ny fiaviana dia miarahaba manokana anao sy miankona anao zay natratra fahatelo amby roapolo taona nijoroany antoko tiko Madagasikara. Ka dia miarahaba milana ny hitandrananao ela dia ela zao antoko zay matematisatsika zao dia hay raha masana zay dia andriamatoa solombavambahoaka ray aman-dreny jiaby nasay atsika rehetra tonga mamotro an'izao fahatelo amby roapolo taona ny fitsikirena ny tompotiko Madagasikara. Vice-président national mitantana ny Tamatavy, province Tamatavy ny tegna. Eo anatin'izay telo amby roapolo taona zao fety atretisika zao fitsingerena ny fahatelo amby roapolo taona. Ny zavatra hita dia raha tsy mahafantatra fa efa ela tanatin'ny constitution misy an'le hoe misy ny 7 vice-président, le 1 jusqu'à 6 moa koa vice-président isaky ny province. Fa ny 7e natao amin'ny mpanohitra. Hoza mamelahy atsika mba isaky manao rehetra solombavambahoaka zay nivoaka tamin'ny firaisan-kina sy ny tiko Madagasikara dia nanoratra ny présidence teny mba hitondra atsika amin'ny fanatsarana ny antoko zay mpandanitsika agnatin'ny fanoerana zay 19 taona matematesantsika zao amanao-batsika fety ny fahatelo amby roapolo taona ny tompotiko Madagasikara. Ka misaotranao zay andriamatoa président teny satria tantara voalohany agnatin'ny Madagasikara na tsy diso ny tegna koa io vice-président misy olo tegna ny mpanohitra eto Madagasikara. Efa misy efa ela io agnatin'ny constitution fa zao izy zay vao vakinareo le tantara. Eto za mandeha ny tantarana hoe zahay matokanareo solombavambahoaka maire conseiller indrindra fa ny filoham-panony président Baramana za hoe anareo amy anarehery ny olo mba fititsika
amy toromarika izy, amin'io sosokevitra izy mba ahafahany agnano tsaratsara koa. Izy ara le agnome an'izay. Tiako ny mampafantatsika fa 13 taona tantaran'ny président Ravalomanana ny tokotriko Madagasikara. Jerevantsika anatin'ny lalànan'i Madagasikara dia 20 taona ny majeur légal. Marina sa tsy marina. Dikan'izay efa nidiavitsika ny mahazaza, nilosatsika ny mahazaza, dikan'izay efa lasa ny maha-majeur légal atsika, dikan'izay olo maventy atsika. Noho ny evan'iza avy amin'ny président Marc Ravalomanana. Ny olo nitantanan'ny président Ravalomanana nandritran'izay 20 taona zay dia efa majeur tsika midiny. Ho zaho hoe mararantsika raha nitantarana retakeo iny, zahay opérateur économique zay tsy tantara raha maro sabeko miditra angaga mare. Fa ho zaho hoe mahereza vao manosika anareo zahay, indrindra fa nareo solo mbavambahoaka zay mitondranay amizao, ary misisa zay mba tafajoro agnatin'ny fikambanana zay isetsika mpanoritra dia mahereza nareo. Eto za dia mitodika amitsika mitamba agnatin'ny tiko Madagasikara. Sokafo ny varavara, sokafo ny fomba fandiniha, filantety azo amody varavarana tsika. Ny antony grovy mitoko amin'ny tendany. Raha i président Ravalomanana tsy nandray andreo antoko isan-karazany, niaraka taminazy tagnatin'ny firaisangina, niaraka taminazy tamin'ny hetsika fotsy, dikan'izay hafa ny résultat nitranga tamizao niany zay ampiseho atsika ny anniversaire ny tiko Madagasikara 20 zao. Ka isaorany manokana ao président amizao zay fisokafanao nandray andreo antoko nama, fikambanana nama zay niaraka nanao, niaraka ny salahany tamin'ny antoko tiko Madagasikara. Ka ho zao hoe resy ho modèle, resy ho exemple, ary alentaka zay nataon'ny président Marc Ravalomanana fa azo mamody varavarana atsika zay efa ela tao amin'ny antoko tiko Madagasikara tompoko. Mahaiza mandray namana, mahaiza misafidy, mahaiza mifandresy lahatra. Zay ny zavatra mba angatahako amitsika agnatin'ny antoko satria betsaka ny adidi mialatsika amizao.